Mbola maro ankehitriny ny endrika fanandevozana sy fanararaotana ny maha-olombelona misy eran-tany ho antsika eto Madagasikara dia mahazo vahana ihany koa izay tranga izay mbola manjavozava malagasy anefa ny tena atao hoe fanandevozana amin'ny fomba moderna na ny trait de personne zany efa maro moa ny fikambanana miady mba hisorohana azy ity anafoanana izany mihitsy aza moa ny tanjon'ireo fikambanana samihafa ireo. Aloha raha hita amintsika ohatra ny resaka mpiasa ao an-trano reny. Mpiasa ao an-trano reny mamakaly ankizy vavikely any ambanivohitra any zay mahantra dia marefo tokoa ny fianakaviany entina izy ireny aty renivohitra aty dia miasa ao an-tokantrano miasa izy amin'ny 10 maraina mifody hatramin'ny 10 alina tsy mikarama dia mipetraka ao an-trano ao dia ny ray aman-dreny any ambanivohitra any indraindray zany omena vola kely dia anatina atao hoe exploitation des êtres humains izy reny ary manana endrika na traite izy iny araka ny lalàna fihitantsika Madagasikara fa ny matetika zany eto amintsika zany tsy mahita izy reny amin'ny endrika ny hoe traite hafa ny fandraisany azy. Ohatra koa zany raha amin'ny endrika ny lalàna traite eto amintsika io voalaza ao zao ohatra ny hoe le mariage forcé mahitantsika any ambanivohitra any hoe rehefa lehibe le zaza na 16 ans ohatr'ireny izy dia alefa ny fianakaviana izy manambady tsy araka ny sitrapony le izy atao hoe le mariage forcé dia ny ray aman-dreny maka hoe ao amin'ny 10 takalon'ny zaza iny dia ohatra ny hoe zay ny fombafomba any mazatra nefa zay raha araka ny lalàna ny araka ny teneniko anareo atao hoe le 2014-040 tena hoe endriky le traite mihitsy ny zay na atsika ary sanandro zao atsika anandalana mahita le ankizy kely mangatabola reny amin'ny embouteillage reny ambadiky ny reny misy olona debe ny ambadiky reny maka ny vola reny amin'izy reny forme ny traite izy reny araka ny zay voasoratra ato amin'ny lalàna fa ny atsika zany mahita le zavatra reny andavanandro tsy mieritreretra mihitsy le izy hoe traite fa mieritreretra atsika hoe le traite zany le fandefasana